Niona tamin'ny mpanao gazety Andro Maraina ny gouverneur district 403B2 ao amin'ny fikambanana Alliance Club International teo ampamarana ny fitsidiana nataony teto Madagasikara nanomboka ny 7 septembre 2024. Nisy arak'izany famelabelarana ireo hetsika ara-tsosialy izay notanterahana nandritra ny fitsidiana izay nataony teto an-tanindrazana. Nitety ireo faritra maro teto Madagasikara andriamatoa Georges Leungxing, gouverneur district 403B2 izay mifehy ireo faritra eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny asa sosialy amin'ny fanampiana ny mpiarabelana no anisan'ny mbahana betsaka eo anivon'ny Alliance Club International ka tafiditra anatin'izany ny fanampiana ny olona eo amin'ny lafiny fahasalamana. Noho izany indrindra dia nanambara ity gouverneur ny Alliance Club ity fa anampy ireo malagasy any amin'ny faritra Itsabo teny eo anivon'ny Merci Ship zany eto Masina ny Alliance Club International ao anatin'ilay hetsika Opération Smile izay fanaon'izy ireo isan-taona. Ireo marary voan'ny fahasamponana eo amin'ny tare avy amin'ny faritra Mahajanga, Antsirana, Antolanaro ary Fianarantsoa no anisan'ny azo tombony amin'ny hetsika ity raha ny fanazavana nentina andriamatoa Georges Leungxing ihany. Fanadeo aza izany rehetra izany dia anisy ireo fanampiana hafa izay hoentin'ny Alliance Club International amin'ny faritra maro eto Madagasikara ka anisan'izany ny fanomezana ivitoerana fandidina amin'ny resaka maso ahosam-bava izay mitetina 400 euro sy ny fametrahana ny vovo fanovozan-drano ao Vohemara. Ao ihany koa ny fampitoviana ny hôpitaly Agera eo amin'ny fametrahana ny toeram-pialamboly ary koa ny vinavina ampitaovana ny hôpitaly Bevelatany eo amin'ny sehatry ny fitsaboana fo. Nanamafy andriamatoa Georges Leungxing fa anisan'ny takiany fampandrosoana ny fampianarana ary tokony hisy ihany koa ny fiarahamentana amin'ny isian'ny fampianarana maimaimpoana eny amin'ireo sekoly eto Madagasikara.